ampifaliana trany a no ifampizarantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra araka isy mitsombo men'ny tompo a androantsika dia resaka hoe iza mo ianao zay efa zanak'Andriamanitra dia resaka tsika ny amin'ny hoe olona voavela heloka tsy mandeha ho azy ny fahafantarana an'izany tsy mandeha ho azy mihitsy satria raha omaritsika zao nanaraka an'le hoe ny tena mahizao ady Kristy dia isaitsika io hanohitra ahoana moa zany zavy matsapa ny fahalemeko mahita ny fiainako dia ahoana ny anikiko hoe Kristy mihitsy ny tena mahizao ahy iza moa zany rehareiteny amin'izany dia androany iamazava aminao ary mampirisika anao ary raha ohatra amin'ny farany ilay loha hevitra fito za tsy teny ho feno ny fahalalànao mban'izy fa inoko fomba anana fototra ianao ary ampahirenao sy ampandroso anao zao fampianarana zao satria tao anatin'ny fotoana maro nanarako ny tompo any imbetsaka very-hevitra tsy namoy fo imbetsaka ny vakisambo ny finoana imbetsaka ny tanteraka ampy ny ten'Andriamanitra lavy ny pito ny marina fa miarina ihany nisy fotoana kivy tsy resaka betsaka mba ny tenako a fa mba tia hizara aminao vokatry ny tolona tao amiko tsy nahafantarako tsara hoe iza moa fa rehefa nanomboka tsapako iza moa dia manjary iainako fen'le hoe milalan'ny marina toy fiboakandro maraina ny amazava mandra-patonga amin'ny tatao vovona iza moa ianao ry zanak'Andriamanitra ianao le antsony olona voavela eloka nandritry ny taonjato maro dia nokarohan'ny vahoakan'Andriamanitra ireo ivela ny fanjakan'Andriamanitra moa tena tonga amin'le ten'Andriamanitra olo koa azy fa raha mijerytsika ny amin'le zanak'Israely mahita ny amin'ny Joba ihany koa isika fa tena nikarohan'ny fatratra mihitsy zany hoe ahafahana miaina zany hoe olona voavela eloka tatsika ny amin'ny Joba nambara lehilahy marina izy tsy nanao ratsy izy sarotra amintsika ny ilahatra amin'ny Joba nefa dia tena tolona tao amin'ny Joba foana hoe sao dia nanota ny zanako sao dia zao dia avy eo ary izy misy teny zay nambarany hoe ny zavatra natahorako ihany tiany manjoa tena zavatra lavitra be mihitsy tao amin'ireo olona malaza tao amin'ny fanekena taloha ny amin'izany hoe fahatsapana famelan-keloko zany hanika ny teny mihitsy Davida hoe sambatra an'io sambatra an'io zay voavelany elo sy voasarina ny fototany tsy le sambatra araka amin'ny fitenitsika matetika sambatra kindry fa nahazo fiara sambatra kindry fa zao reny tsy zay loatra fa rehefa miteny ny baiboly sambatra an'io ilazany toetra mandrak'izay mihitsy le izy toetra mandrak'izay fahasambarana tsy manam-pahatapera mitondra fiadanana fitsarana fanantenana azo antoka fiainana araka le teny hoe elatra ny akarany tahaka ny voromahery le fiakarana amin'ny ntsezaka fari-piainana ihany fa tena ilazana ny elatra ny akarany zany hoe tena memy manakatra ny lanitra mihitsy ny fisotra ny fiainana ale sambatra tao mifanekeny taloha dia nisy sorona naverimberina ary nanomboka tamin'le ray mandrenitsika zay nanota ary dia Adama sy Eva nanaovan'Andriamanitra akanjo avy amin'ny hoditry ny biby izy nalatsaka ny rany ny biby iny dia nampitafian'Andriamanitra azy ny hoditry le biby fa ny zavatra be tao anatiny tao teo mpahitana n'ilay sorona teo mpitafiana ny hoditra ilay biby nisy fahamarinana tsy azy fa nampitafiana azy nisy sazy tokony niatra taminy fa nahatra tamin'ny hafa biby tsy nanao ninininy tsy manatsiny iny
no miaran'le fahatezerana, miarany fahafatesana sy miendriny maro anatin'izany mifangiry firina. Biby miala fitafiana zany mianjaanja, milatsaka ny rano, tafiana ilay fitafiana. Fa tsapany any biby iny natao sorona, na rany abela izy tateorina, dia na ran'ireo antsoina hoe taranaky ny mpino. Dia taty amin'ny fanekena taloha dia nasian'Andriamanitra nataon'ry Mosesy. Fa tao anatin'izany dia nisy sorona miverimberina miverimberina, ary indrindra ilay antsoina hoe sorona lehibe izay ataon'ny mpisorona be isan-taona, ilay antsoin'ny Hebreo Yom Kippur, andro fanavotana, izay azahoany ny vahoaka Israely famelan-keloka, izay mitoetra manana sanda ho amina taona iray ihany, dia mbola barainy indray ny manaraka. Dia niverimberina foana ilay fisoroana. Dia ankehitriny tsy misy tsony izany fisoroana natao araka ny fanekena taloha, satria mbola tsy nivaly foana ny fanontaniana. Nifantatra fotsiny tamin'izany dia hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Fanontaniana izy ilay handatsaka ny rany, raha n'izy no alatsaka, ahoana ny hatanteraka an'izany. Verimberina foana mifanekena taloha. Ry rahalahy malala izay mbola te hiverina any amin'ny fanekena taloha, izay mihitsy ny ilay atao miverin-dalana, tsy azontsika ilay izy. Ndraindray mihevitra foana ny olona ilay zavatra ataony ohatra fimamona sy ny tsisy, tsy mampirisika an'izany sanatria. Tsy izay loatra ny tena tsony miverin-dalana, reny mariky n'ilay fiverenan-dalana fotsiny. Fa ny fiverenan-dalana raha ny tena izy dia zao, efa tonga ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia tsy mifantoka amin'ny zavatra nataony iny sy ny fanomezana natolotriny dia Jesosy Kristy. Natao sorona, feno sy tanteraka, fa lasa mbola te ho hamarinina indray amin'ny asan'ny lalàna, amin'ny ezaka atao. Dia eo ny hitandremantsika. Raha lahy sy anabaviko malala, raiso ny fanomezan'Andriamanitra. Aza mandeha midido fotsiny hoe kahoana zany reny zavatra mbola tokony atao pitsopitso, reny lalàna tokony arahany reny, matoa Andriamanitra napiditra ny vaovao, dia satria tsy mety tson'ilay tranainy, ary tsy mahazo mifanongoa ireo, tsy miara-dalana ireo. Fozy ny tenin'Andriamanitra eo manaisotra ny taloha izy ary mampitoetra ny vaovao. Jesosy rehefa niditra tao amin'izao fiainan'izao, dia izy Andriamanitra mifanatitra latsa-drà, mifanatitra no niota, mifanatitra hohanina, dia reny izay nitanterana araka ny lalàna tsy nilainao. Inty aho tao amin'ny oronam-boky no nanoratana. Ilay oronam-boky zany dia leo amin'ilay fanekena taloha, misoratana tao momba ny Jesosy Kristy. Fa io ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika, tonga nofo izy mba haka ny toerantsika, ary nalainy feno teo ny toerantsika. Ianao mihitsy no hitan'Andriamanitra teo, ianao mampanotanao mihitsy saina tonga n'Andriamanitra ray. Tadidio tsara fa rehefa mivavaka Jesosy teo amin'ny fasan'ny Lazarosy dia zao ny teniny: ray eo fantatro fa miaino ahy ianao. Fa naninona ny rainy tsy niaino intsony tamin'izy nika hoe Andriamanitra naonany dia mahafoy ahy ianao. Tsy izy tsy ny hitan'Andriamanitra teo, za sy ny fahotako, ianao sy ny fahotana. Voomby teo nalatsa ny rano izay manana sanda mandrakizay, ny rano tsy misy pentana, ny rano masina. Rehefa nalatsaka izay reo olona, tanteraka ny famelan-keloka, vaovao mahafaly ny ambarako aminao. Za dia ny rahan'ny tompo anambara vaovao mahafaly, tsy ny rahan'ny tompo andefa fampitahorana, fampirorona sy ny sisa, na indraindray koa raha mba misy zavatra kely atsidika any amin'izany. Fa ny tenana ny rahan'ny tompo ilaza ny vaovao mahafaly, voavela ny elokao, voavela tanteraka, voavela mandrakizay. Raha mino an'i Jesosy Kristy
tompo ianao ary vokatray dia olona sambatra ianao fa nahoana ianao ny sambatra satria rehefa hovela nyeloko ny olona anankiray afaka izy tany fahasambara olona afaka dia davimira zany fahafahany zany olona afaka izy ary tian'andriamanitra iainany zany fahafahany zany izy hoy izy raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo za raha miteny amiko ianao hoe za mba maniry ametrahanao tanana tsy mandaa akory tsy mandaa fa ny tena délivrance le olona dia zao ny finoana ny Jesosy Kristy ary finoana fa izy dia mamela heloka ary nyvokatra ny famelan-keloka dia fahafahana manaraka an'izay no amasinina ianao olona no amasinina ianao tsy zavatra ivelany akory zany tsy zavatra hoe rehefa hitanao hoe misy olona anankiray motomotona dozany hoe masiny izy za tsy miteny hoe ratsy akory zany tsy mety mihitsy ny samy zanak'andriamanitra mifampitsara ny zavatra ivelany ny fihinana ny fisotro sy ny sisa tsy zay ry havana aza tsaraina satria tsisy volombava be ahy fa raha ny fanekena tao dia milaza aza manaratra ny vaokanao fa tsy izao ny tena mahizao ahy fa Kristy ny identitéko ny ranona nadiovana no amarinina no amasinina na mandahan'izay zany saiko indraindray dia izay ny fahamarinana nisy tontsika nresaka hoe samihafa ny hoe zava-misy sy ny atao hoe fahamarinana ny zava-misy dia mibahana hitan'ny maso reny ny sofina le atsoina miteny hoe 5 sens ino ny hita ny zava-misy fa tsy ino ny tena mitombona amin'Andriamanitra fa lay fahamarinana vérité manana sina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana sambatra ianao olo-tsambatra ianao io satria voavela ny elokao noho ny anaran'ny masina noho ny amin'ny ranony masina zay nalaja nanatiovana anao izy moa ianao afaka mamaly ve ianao sady olona voavela eloka ary fiatraikan'izay famelan-keloka no raisiko zay zanak'Andriamanitra nao marinina nao masinina mpandova mbola irasantsika bebe komban'izay amin'ny manaraka ho tahina eny anao zay miaino ho tahina ny teny zay ndraisina ho tondra fiainana be deaibe ho anao misaotra tompoko